Ny hira ianarantsika zao hirany dama mimoza ny lohateniny. Ny version voalohany henoko tamin'ity dia ny hira tsy diso hoe izy body no niarahany hira azy. Alors tonga dia tomboka. Ny intro mampiasa accord anankitelo. D majeur ny fihetim-boany dia ohatran'izao mifaneny. Ok, zany hoe D2 ny hetim-boany, zany hoe misokatra le première corde. Zay mifaneny. Ok, dia zay vao makany amin'ny D. Asina hammer. Ok, dia rehefa eo D4 dia verina D. Zay. Dia rehefa eo miakatra. Ok, dia rehefa eo C AD9. Corde roa voaloha. Dia rehefa eo A. Tia A4. Ohatran'izao zany A majeur. Dia tia deuxième corde tia alefa atao amin'ny troisième case. Ok, zay. Veriny indrozy dia manomboka amin'izay izy eo amin'ny toniny. Dia ohatran'izao mifandeha ny toniny D2 na D suspendu 2 moa fiantso anazy. Ok, D2 dia rehefa avy eo iny makatao amin'ny quatrième case ianao quatrième corde F dièse ty accord ty. Ok, F dièse. Dia rehefa mijanona amin'iny corde iny ihany ianao fa makatao amin'ny deuxième case dia lasa E. F dièse E. Zany. Ok, dia ohatran'izao ilay izy rehefa miaraka amin'le toniny. Tiako afindra aminao. Dia miverina D2. Dia miverina indray. Ok, ny fitiavako mimoza. D2 indray. Dia miverina le F dièse iny ihany. Ny fitiavako E. Dia E indray mimoza. Dia zay ianao vao makany amin'ny G majeur. Ok, zany. Dia rehefa eo G majeur amin'izay. Dia eto C AD9. Dia ok, tendrena ohatran'izay mihitsy. Dia rehefa avy eo G miaraka amina base-na B. Ok, ohatran'izao zao G fa ty B atao amin'ity deuxième case ty no tendrena. Ok, dia miverina G. Dia miverina indrozy. Ok, ny fitiavako mimoza. Ok, dia eo rehefa miry kanefa. Kanefa. Ok, C AD9. Ok, dia rehefa eo G miaraka amina base-na B. Ok, kanefa raha tsy tianao. D majeur tsotra amin'izay. Ok, A majeur. Na afaka atao an'izao koa. Tsy tendrena le première corde. Dia B mineur. Ok, deuxième case. Ny fitiavako mimoza. Ok, G majeur fitiavako A majeur. Dia ataovy bara ohatran'izao raha azo atao amin'izay ingena kokoa mitendry azy. Ok, barena ny deuxième case avy atao amin'ny quatrième corde ka hatratao amin'ny deuxième corde. Dia tsy tendrena le première corde. Ok, na raha tsy tianao zay. Dia rehefa eo D. Dia eto 4 D4 D D2 4 D D2. Ok,
avereny raha ohatra ka tsara koa le izy tao. Dia makany amin'ny tony faharoa. Dia ny tony faharoa mitovy amin'ny tony voalohany ny accord fa raha ny hainao le démo teo nareo dia hainareo iny ohatra misy fliriny kely nataoko. Iny fliriny iny any amin'ny tony fahatelo vao heno fa asehoko anareo eto amin'ny tony voalohany fotsiny le izy dia ohatran'izao mifanenina. Misy toerana mafana, mbola mitovy ihany. Tsy mba mamanana, mbola mitovy ihany. Ao anatiko dia eto G le izy fa tsy makato amin'le CA9 fa sy G miaraka amina basse na D. Taloha izy nanao zay. Ok. Fa ny ataony eo amin'ny tony fahatelo ohatran'izao. Zay ny ataony. Tia C miaraka amina base na G ty accord ty. Ok, ohatran'izao zao C dia miaraka amina base na G. Zay ihany ny mahasamihafa ny toniny voalohany sy faharoa sy ny fahatelo. Dia rehefa avy eo makany amin'ny fiverenana. Fa aloha makany amin'ny fiverenana misy accord ohatran'izao. Iny D majeur, dia rehefa eo D4, dia rehefa eo hoentina mankaty amin'ny 5e case. Ok. Dia G majeur amin'izay ny fihetim-boan'ny fiverenana. Manimanitra daholo. D majeur, dia rehefa eo D2, D majeur. Ok. G majeur, izay A majeur, lalovanao. D2 afaka miaraka amina D. Ok. Misy fofombonikazo. D majeur indray dia rehefa eo na avy tao zao. Na efa hitantsika iny. Dia miverina indray. G majeur. Voninkazo A majeur, mimoza. Dia rehefa tapitra ny fiverenana dia misy an'ilay